Halleloia. Avy evelina lehibe indray no era-banantsika tsirairay avy izay tratranjo eto amin'ity fotoanandroany ity rahalasana vavy malala. Fiadanana tompony eo amintsika rehetrarehetra. Matoky sy mino aho fa mahay tsara taonareo tonga eto ary faly aho mahita anareo velonaina soma tsara miandriamanitra tombonandro tsika tsirairay avy dia fiadanana tompony eo amintsika rehetrarehetra. Tonga sondraino eto amin'izao fandarana vavaka fiambenana izay rano amin'ny fandarana andramaka izaho ny Aki radio ny Aki media mpikambana anatin'ny vavaka fiambenana fa indrindra ny groupe izay maresy izay miaraka aminay manatotosana izao fandarana izao izay isaorana mivady isan'andro isan'andro miaraka aminay manatotosana izao fandarana izao. Dia fiadanana tompony amintsika tsirairay avy tonga indray ny fotoana adiny iray sasany iarahantsika eto ifampahariantsika anatin'ny vavaka anatin'ny hira anatin'ny tolotena anatin'ny famelabelarana anatin'ny vavaka firenena dia matoky aho fa herindray ianao androany ary matoky koa fa tsy taka ny idirana teto no ivoahanao eto amin'ny androany ty raha androany no vao tonga eto tonga soa ianao tena raisina tanandro ianao ary dia matoky sy mino aho fa hoeto indray ianao rapitso ifampahery isika ifampivavaka isika tsy kisendratsena ny atongavanao eto resy lahatra amin'izany ahako ary za mino fa misy programan'Andriamanitra manokana eo amin'ny fiainanao ka dia keo zany dia maretatra amin'ny farany mianohatra amin'ny farany fa hotain'Andriamanitra ny isika tsirairay avy. Ho antsika izay efa mpanaraka eto kosa dia arabaina foana faly foana mahita anareo sady hitako mihitsy hoe tena hazakazaka mihitsy ny izy nitafiditra voalohany fa androany dia Marizô avy any États-Unis nitafiditra voalohany nanaraka azy Rahalatojo Ranabavy Aina Domoina Rodine Erika Preta Razana Monika Berta Rasoerin'ny Aina Nathalie Jonathan Mampionina Maolo Faly Angela io Olgara Norso Itody Raonso tahiny tompo daholo Erika Raka Fleur Koda Leonie Alléluia izay tena vonona ny androso mihitsy nitafaresaka tamin'ny androany fa eo anam-pavio efa ndraisitsika anatin'ny groupe izy androany anankiroa zareo niditra teo androany olona samy vonona ny androso Alléluia dia mandrosoa hatramin'ny farany Ranabavy Koda Leonie izay Ranabavy Berta moa no nitondra azy teto amintsika teto Alléluia dia tahiny tompo Miranarolala Alléluia efa zanak'Apele zany ireny zanak'i Ranabavy Roly dia tonga soa Sendra Betsy efa eto foana no Elifanto Verselina Alléluia Yama Tina Malala efa eto foana zany VSF ny tonga voalohany Marie Gilda tahiny Jesosy Maevare efa zay hoe narabeko teo Ferinarakoto Mama Valtina Elina Kotre Kamaradiny Jesosy Ianja Sikapatitsy Zina Teoda tahiny tompo daholo tsika rehetrarehetra faly tena faly mahita anareo Rodine efa narabeko teo dia efa narabeko teo daholo Ansel Linda tahiny Jesosy ny anabaviko zokiko ohatra zokiko vavy mihitsy io Ansel Linda Laurence Rakoto Arso efa eto koa zany dia Iantatina Erlinda Aried dia Rolianis tahiny tompo daholo tsika rehetrarehetra efa voarabako daholo kosa angamba dia maheresika tsirairay avy androany vao tonga teto Iantatina iainy Iantatina izy anarana izy teo rahabaitsika izy Iantatina Erlinda androany vao tonga teto matoa tonga dia hitany anabavy aina ihany koa androany vao tonga teto dia tonga soa ianao dia maretatra amin'ny farany Rasoa Nirina Elienne androany koa vitantsika teto Rasoa Nirina Elienne tonga soa koa ianao fiadanana tompo amintsika tsirairay avy milohan'ny zavatra rehetra aloha dia daholo tsika hivavaka hitondram-bavaka n'izao fandarana izao ka andao ampandrotsika ny rahalahintsika Tojo Mikael izy no hivavaka ho an'ny fandarana mitraka izany hoe mpiran-tanin'Andriamanitra tahiny tompo rahalahy Tojo. Tahiny tompo pastera dia tahiny tompo tsika rehetrarehetra hiaraka hivavaka ary tsika ry Andriamanitra rainay io dia misaoranarina izay tompo fahatsara ianao misaotra Andriamanitra fa vita somany tsara indray ny tontolo andro ny androany Andriamanitra mitsara indray Andriamanitra ny ara-nofinay dia amahana ny ara-panahana indray ny Andriamanitra hikolokolo ny fitiavana Jesosy hikolokolo ny manta ny tepoly atao anatinay Andriamanitra nangana indray ny ara-panahanay Andriamanitra dia indreo Andriamanitra ny lelan'ny mpanomponao izay tondra ny toriteny sy eo pastera melabelatra ao ny vavaka fanomboana ao ny vavaka amin'ny firenena Andriamanitra inga ny tena hisosotra anao Andriamanitra hipaika aty anatinay Andriamanitra ny afatra anao satria ny afatra anao Andriamanitra maminay mamy toy ny tantely ny
teninao Andriamanitra, tena hoe mahasoanay, mahasoana ny ara-nofo ary Andriamanitra, tsy ny ara-panahy ihany no misandratra amin'izao toriteny zao fa tena hoe misandratra koa ny ara-nofonay dia tenena Andriamanitra fa vonona eno anay manangila-tsofina efa tonga anay Andriamanitra mandohalika mihitsy miandrandra anao satria maminay Andriamanitra isan'andro isan'andro dia izao fandarana zao anay dia tena hoe mitenena Andriamanitra amin'izao fandarana zao anao satria maro mety misy kivikivy Andriamanitra tonga eto mila fampahirezana avy aminao, mety misy olona marary mihitsy ato mila fanasitrana tegna le tena balama hipaika ny ampon'ny tsirairay avy anala ny fery rehetrarehetra anasitrana ny izay mararary aminay rehetrarehetra Andriamanitra ny teninao androany anangana ny ara-pananay erakofany rano Jesosy Kristy masina Andriamanitra connexion mba handiso matsara teny devoly sy ny asany rehetra tompo tegna tsy anakery tsy fanadidiko amin'ny rano Jesosy Kristy masina tompony zapata Jesosy raisiko mihitsy fahefana androany tsy anakery tsy anapahefana eto ny fanelingelena rehetrarehetra Andriamanitra tegna ny anay Andriamanitra tena hifantoka sokafy mihitsy Andriamanitra fanany masom-panany tena afahany mandray ny teninao androany dia tena hifantoka ny tsirairay avy dia afahany tena mitombo ara-panahy Andriamanitra engany tena niry avy 10 eny avy 20 eny avy 30 eny Andriamanitra ny teninao aty anatiny tsirairay avy ho tany lonaka Andriamanitra ny fonay andry ny teninao dia misaotra ny masina tianay be voninahitra dia atolotra ho anao rery ihany satria ianao rery Andriamanitra mendrika an'izany indraindranay isan'andro eto amin'izao fandarana zao ny anaranao satria tsara ianao Jehova mendrika ho fantan'ny olona rehetrarehetra mihitsy fa tsara ianao Jehova dia voninahitra teo anao sandratana teo anao. Alleluia, amen. Alleluia. Misaotra vavaka mirehitra tsara mahafinaritra tahiny tompo rahalatojo ho tahin'Andriamanitra ny ianao sy ny ankonanao dia ho tonga soko ianao ny amin'izay toerana nianganao fa rahalatojo moa hatramin'izao dia mbola Israela Jonathan miainga avy any Allemagne hatramin'izao izy mbola aty Frantsa foana dia miara mifankahitahita amin'ny ankizy rehetrarehetra any androany zao zareo tany amin'ny anabavisika Fleur tany indray izy androany dia tena hoe tsy maintsy hoe hitomby ihany le takolaka sy ilay poanareo amin'ny rahalahy ho tahin'Andriamanitra ny ianareo ary nareo izay nampandroso azy koa dia matoka fa tena niditra tantranareo koa ny fahasoavan'Andriamanitra. Alleluia. Dia tsiry amboara-mielona tahiny tompo dia izy koa $100 tahiny Jesosy tonga soa daholo isika rehetrarehetra miloha ny idirantsika amin'ny ten'Andriamanitra ary izay hoentin'ny ranabavitsika tsy izy afa vadiko mampiona ny hitondra ten'Andriamanitra amintsika eto androany dia androany niaraka tonga hitondra vavaka firenena ranabavy iama avy any Koweïty dia andao ary tsika hihaino antiry ity dia aoriana antiry tsika tonga dia hitsava hatrany amin'ny ten'Andriamanitra anaty antiry zany ianao no miomana. Alleluia. Hiomana ianao amin'ny ianotsika ny ten'Andriamanitra amin'ny baiboly stylo taratasy eno finaritra andao mba ataontsika ty hira somary mihetsiketsika malefadefaka ity androany hira ataon'ny groupe Juna Famonjena izy ilay tokana mahery meno finaritra atsika rehetra. Alleluia.
misy anao e fidy azy any de anaiky any jesosy ho famonje maneke azy androany avelao ny tomany fa ho hitanao ny fiovany zany jesosy 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 ho famonje maneke azy androany avelao ny tomany fa ho hitanao ny fiovany zany jesosy 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 Alléluia. Mety zay vao helinao zany iry zany a fa ira mahafinaritra be zany ira manetanetana be a irahantsika amin'ny groupe a ziona famonjena. Alléluia. Mino ianareo fa ty ziona famonjena be ohatranay daholo tsara nidrandry zareo alisorantsika n'Andriamanitra nanomezana antsika piralampilazantsara ohatry zany. Alléluia. De miaraba sy kompatanina ho an'ny groupe ziona famonjena Marie-Ange Yaja PDB saiko piravavy sy piralahy daholo moa izy zareo reo a ary misy amin'izy ireo a de manana rom-pihavana anakaiky kely amin'ny mampionina rom-pihavana anakaiky amin'ny mampionina ao anatin'izany groupe ziona famonjena zany misy kozina ny mampionina tena koziny germaine ny mampionina mihitsy ao anatin'ireny groupe ziona famonjena ireny. Groupe ziona famonjena raha teo koa moa namorona ny hira ao anatin'ny album mampionina izay album voalohany nataony mampionina ary mpifandray aminay tanteraka mihitsy hatramin'ny resaka asa taloha de tahin'Andriamanitra ane ry zareo bienheureux tahiny Jesosy bienheureux tonga soa ianao de tia rakotoary zaka mbola tsy narabaiko teo tahiny tompo daholo tsika rehetrarehetra zay mbola tsy voarambako koa ny ambony any angamba fa de tahin'Andriamanitra zina teoda efa narabaiko teo satria mantsy raha tsy arabaiko nareo so de malahelo de zay ngambany avy hatrany tsika de hitra amin'ny tenin'Andriamanitra ary de menofinaritra ary tsika rehetrarehetra ny tenin'Andriamanitra moa de mampionina ny hitondra azy amintsika androany de menofinaritra ary rehefa aveloneto mamelabelatra ny tenin'Andriamanitra izay tena mampionina izany ndao ary lasarytsika rehefatsika de efa mihoana zao aloha misy filazana kely miloana diresika amin'ny tenin'Andriamanitra de efa nitenenay taminareo teto any rehefa nitenena tao amin'ny groupe efa somary fotoana tamin'ny herinandro lasa fa isika amin'ny
sabata alina 27 mars zany hoe amin'ny faran'ny volana sabata faran'ny volana am'ity dia anaty alim-bavaky ny paska isika miomana sady ianao zany ny fosin'ny fanahinao ny sainao ny vatanao alaminy ny programa fa vita sabata isika dia manomboka amin'ny 7 ora manomboka loloatsika amin'ity fa tsy taka ny isy ataona hoe amin'ny 7 manomboka amin'ny 7 ora ny fitaombavaka paska atsika ny alim-bavaky ny paska moa dia tandremana anatin'ny alina ny paska mahatonga azy alim-bavaka dia amin'itsika tena hoe ezahantsika vita hatramin'ny 12 alina misasak'alina hatramin'ny fifandraisana ao anatin'ny groupe ataovy zava-dehibe aminao zany paska izany mety mbola sy nitandrina paska angamba ianao androany mitena anao indray hoe andramo ka izao dia andao hitandrina paska isika fa tena ho fandresena ho anao izany paska izany fety ngeza be amin'ny baiboly ara-pilazantsara ny paska dia ho anao an'izany tsika amin'ny 27 mars ho avy zao mbola lefa eo ihany ny fanentanana isan-karazany moa fa tsika moa rehefa heriherinandro na ohatr'izany mahery kely eo 10 andro eo tsika vao tena hoe miazakazaka manao an'izay ka manomboka raha-pitso eo na amin'ny herinandro ity no hanomboka ny fanentanana ho amin'ny paska dia ho manisady ny programanao fa zay ary hitandrina zany paska zany aminao dia mahereza dia ho tahin'Andriamanitra ndao ary tsika tonga dia niten'Andriamanitra avy hatrany iaraka amin'ny mampionina mahereza daholo tahiny tompo mampionina anao ny fitenenana arabako antsika rehetrarehetra izay mpanaraka ny fandarana vavaka fiambenana sy isika ihany koa izay sambany vao tonga eto androany dia arabaina manokana ianao faly izay mandray anao faly foana koa izay mahita anareo izay efa eto foana isan'andro dia tahiny tompo daholo tsika rehetra raitsiko fahasoavana ho andray ravana malala ny hitondra ten'Andriamanitra ifampaherezantsika androany izay ten'Andriamanitra avy hatrany ary tsika ao amin'ny mpitoroteny no jerentsika androany mpitoroteny toko 9 tena efa haitsika ihany izy ity fa angalantsika fampaherezana indray androany mpitoroteny toko 9 andininy 1:12 sy 12 no vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy saingy tsy tanterahana vetivety ny fahamalinana ratsy atao dia izany no ikirizan'ny fon'ny zanak'olombelona amin'ny fanaovan-dratsy eny fa na dia manao ratsy injato aza ny mpanota ka ela velona ihany dia fantatro kosa fa hisy soa ho an'izay matahotra an'Andriamanitra dia izay matahotra eo anatrehany fandinika no nanoratra n'izany teny izany ary rehefa dinihana moa ny baiboly dia Solomona ihany no nanoratra ny mpitoroteny dia mazava be ny havana malala no tiany ten'Andriamanitra tenenina eto hoe rehefa nandinika ny tontolo sy ny fiarahamonina sy ny zava-misy eto amin'ity tany ity izy dia nanoratra n'io teny io ary zavatra marina ny zavatra teneniny tsy valiana eo ny eo ozy ny ten'Andriamanitra hoe saingy tsy tanterahana vetivety ny fahamalinana ny ratsy atao zany hoe ny ratsy atao aloha zany dia mazava fa misy valiny tsy maintsy misy valiny fa tsy vetivety tsy vetivety io zao ny ten'Andriamanitra izy milaza mihitsy ny hoe na dia manao ratsy injato ao izy mpanota ka ela velona ihany ny mpanota angeny avana manao ratsy fa ela velona miaina eny ihany izy mikikitra mihitsy izy manota satria tao manota izy fa tsy maninona mandeha ihany ny fiainany dia nosoratan'ny Solomona mihitsy izany zavatra any satria zavatra efa hitany ary tamin'izany andro izany dia efa nisy izany fa tsy izao androntsika izao ihany akory fa eto ny ten'Andriamanitra dia milaza fa ho avy kosa nefa izany ny fotoana ho tanterahana ny fahamaliana ny zavatra mahafinaritra ny havana malala Andriamanitra dia Andriamanitra tsara sady mpanao tsara aleloia Andriamanitra rehefa manao tsara ny olona izy fotoana izao Jesosy rehefa tety dia fantatsika tsara fa ny olona rehetra izay niantso an'i Jesosy teo ny eo dia nandray fanasitranana eo ny eo dia mahita fahagagana eo ny eo dia miova ny fiainany aleloia izay olona rehetra mifanena amin'i Jesosy dia eo ny eo tsisy hoe olona niona tamin'i Jesosy na nitady an'i Jesosy dia afaka herintaona mihitsy na afaka roataona mihitsy vao nahatsapa fiovana fa eo ny eo ary voalaza ny ten'Andriamanitra fa Jesosy isaky ny manao zavatra dia eo ny eo ihany aleloia ny olona anankiray izany rehefa manomboka manao tsara ny fanaovana ny tsara ry havana
dia ny fitadiavanao an'Andriamanitra, ny fivavahana no atao hoe manao tsara ny olona anankiray, manatona an'Andriamanitra ny atao hoe manao tsara. Misy olona rehefa na mionona fotsiny hoe zahako rehefa tsy mangalatra ako rehefa tsy mandainga ako rehefa honnête fotsiny za toetra ny vazaha zao zany, rehefa honnête fotsiny za ako amin'ny fiarahamonina misy dia milamina fiainako dia izay ny amiko ny atao hoe tsy manao ratsy. Fa eo anatrehan'Andriamanitra dia ny olona tsy manao ratsy, ny olona manao ny tsara dia ny olona manatona an'Andriamanitra, ny olona mibebaka, ny olona mitady an'i Jesosy. Dia ny zavatra mahafinaritra rehefa misy olona anankiray manao ny tsara dia misy vokatra eo eo. Ozy ny ten'Andriamanitra hoe atsy dia ho valiako ianao. Haneoko zava-mahagaga saro-pantarina izay tsy fantatrao. Tsy niteny mihitsy Andriamanitra hoe atsy dia valiako ianao afaka herintaona na afaka 3 taona na 5 taona, fa atsy dia valiako ianao. Aleloia. Misy zavatra zany ataonao dia mivaly eo eo. Rehefa zavatra tsara ny ataonao dia mivaly eo eo. Rehefa mivavaka ianao dia sitrana. Rehefa mivavaka ianao dia afaka olana. Rehefa misy zavatra mahazo anao dia mamaha olana anao Andriamanitra, mamonjy anao Andriamanitra. Fa Andriamanitra ihany koa rehefa dia mamaly ny ratsy atao saingy tsy tanterahana vetivety. Ary eo no mahatonga ny olona mikikitra manota hozy izy ny ten'Andriamanitra. Mikiry mihitsy ny fony zanak'olombelona manota. Miezaka miala an'Andriamanitra ny olona. Tamin'ny andron'ny Noa angery avy namalala voalaza ny ten'Andriamanitra fa nanenon'Andriamanitra nanao ny fony zanak'olombelona. Satria rehefa nandeha ny fotoana, efa nandritry ny fotoana ela be angery avy namalala ny olona ny nanota. Zay vao nandringa n'Andriamanitra. Fa tsy hoe vao nanota ny olona androany dia rahapisy tonga dia tonga ny fandringanana. Fa nandeha teny foana ny fotoana tahaka an'izany koa tao amin'ny Sodoma sy Gomora. Nanota ny olona, niatomboka tamin'ny zavatra kely, dia niantombo, niabetsaka. Dia nefa rany haka amin'ny lanitra ny fahotana. Zay Andriamanitra vao nandringana. Dia ohatr'izay mihitsy rehefa tsy eo ny eo dia mivaly. Nisy fotoana teto a Frantsa ho antsika taty raha naheno an'ilay vaovao ianareo hoe nisy minisitra ny teny hoe ny lalàna ny gouvernement ozy izy ambony lalàna an'Andriamanitra. Dia tezitra be daholo mivavaka tamin'izay. Dia nisy pastora mihitsy moa nanao fanambarana hoe tsy mety ny zavatra tenenao izany Andriamatoa minisitra, hazavao ny zavatra tianao lazaina sy ny sisa fa tsy mety aminay izany teninao izany. Ka ilay olona angery afa na miteny an'izany satria fantany fa izay ny zavatra hitany. Ary izany ny zavatra marina amin'ny olona. Ahoana moa rehefa ny olona angery afa na tsy matahotra an'Andriamanitra fa matahotra lalàna n'olombelona. Tsotra fotsiny ny antony dia satria mivaly eo ny eo. Ianao zao raha mandeha ianao, tratran'ny radara ianao, dia flashen'ny radara ny tomobilinao, dia efa miandry ianao, tsy afaka herintaona ianao vao handoa lamandy. Fa tonga ao an-tranonao ny taratasy afaka andro vitsivitsy, dia mandoa lamandy ianao. Misy sazy mahazo anao. Raha tratra manao zavatra tsy mety ianao eny an-dalana eny, miala amin'ny point anao amin'ny permis, tsy miandry herintaona izany na 2 taona, fa zakainao eo ny vokatry ny zavatra nataonao. Dia ny olona matahotra ny lalàna rehetrarehetra izay misy eto amin'ity zao tontolo izao ity, fa tsy rarahin'ny olona izay didin'Andriamanitra sy sitrapon'Andriamanitra any. Ka marina ange ny tenin'ilay minisitra rehefa namalala raha niteny an'izany izy dia zavatra marina no niteneniny. Fa ny kristianina tezitra rehefa tenena izy nefa tena zavatra marina satria na dia ny kristianina azy, na dia ny olona mivavaka azy, dia tsy miraharaha ry havana. Sady mivavaka ihany izy no manota. Sady mivavaka ihany no manao tsy mety satria nahoana? Tsy valiana eo ny eo. Ny zavatra mampalahelo rehefa namalala dia izao. Tadidintsika tsara tamin'ny andron'ny Adamaseva. I Adamaseva raha fantatsika tsara izany tantara izany any amin'ny Genesisy. Any amin'ny Genesisy efa haitsika loatra izany tantara izany, Genesisy 2. 1:4. Ozy izy Andriamanitra. Ary Jehovahandriamanitra nandidy an-draha lehilahy ka nanao hoe ny hazo rehetra eo amin'ny sady azonao hinanana ihany, fa ny hazo fahalalana ny tsara sy ny ratsy dia tsy aza hinanana. Fa amin'ny andro izay hinananao azy dia ho faty tokoa ianao. Ho faty ianao. Fantatry Adamaseva tsara en théorie ny atao hoe maty. No tenenina azy hoe ho faty. Fa tsy fantany ohatry ny ahoana ka izy amin'ny maty. Tsy hainy izany.
fa mety nazavazavaina fotsiny hoe mijanona tsy mitepitsony ny fonao dia ianao lasa tsy mihetsika tsony dia tsy fantatra hoe inavy ny fomba nanazavan'Andriamanitra any Adamasevana, izany hoe maty. Fa fantany tamina teoria fa tsy fantany tamina hoe pratika, satria ny antony dia izao tsy mbola nisy olona maty mihitsy ka hitany masony. Teo alohan'ny Adamaseva tsy mbola nahita olona maty izy, dia tsy fantany le izy. Dia niteny Andriamanitra hoe raha mihinana an'io ianao dia ho faty tokoa. Matory havana malala ieva sa nihinana an'io zavatra io. Dia voalohany indrindra alohany noho ny tsy fahafantarany hoe tahaka ny ahoana ka izany maty, ohatry ny ahoana ary izany maty. Dia rehefa nihinana an'io izy dia niandry izy. Rehefa avy nihinana izy mivady dia niandry. Aiza ary ilay fahafatesana? Niandry izy ry havana malala, tsy sehony eo Andriamanitra dia nidina. Mbola nanam-potoana i Adamaseva. Eritreretina tsara hoe rehefa avy nanota izy, avy nihinana an'iny voankazo voarary iny, teo izy nafantatra fa mitanjaka. Dia lasa aloha mbola nitady ravina. Fitadiavana an'io ravina io tsy vetivety. Mety efa nandramana daholo ny ravina rehetrarehetra aloha dia sady mandeha ihany ny adivaritra hita ahoana ry rehefa. Tena mitanjaka tsika. Ravina inona re izao mety inona ny ravina ngezangeza? Tiany mety ry Adama. Inona indray ny anakambanana an'ity ravina ity? Sy ny sisa. Mbola lasa indray aloha ny nandrafitra nitady hazo kely na tsy fantatra anakambanana ravina. Andriamanitra amin'io mbola tsy tonga. Miandry zareo inona ary ilay fahafatesana. Hatreto aloha dia mbola tsy fahafatesana izao satria mbola fitanjahana aloha ny hita voalohany. Fa mbola tsy tonga Andriamanitra. Dia natao ny ravina dia nakambakambana dia nitakonana. Fotoana nge izany ry havana malala mbola naharitra ane izany Fa ny zavatra nampalahelo ry havana rehefa nihinana an'ilay zavatra izy dia izao. Tsy ny vatany avy hatrany ny maty. Tsy tonga izy dia nitsitra dia maty. Fa nampalahelo maty ny ara-panahiny. Nanomboka teo dia nisy fisarahana tamin'Andriamanitra. Maty ny ara-panahiny izy mivady. Tafasaraka tanteraka tamin'Andriamanitra. Lasa niafina an'Andriamanitra. Lasa tsy te hiaona amin'Andriamanitra intsony. Lasa tsy te hiaino an'Andriamanitra intsony. Matahotra ny feo an'Andriamanitra, tsy tia miaino an'Andriamanitra. Ny olona angelavana rehefa manoty dia tsy te hiaino an'Andriamanitra. Tsy tia miaino. Miala amin'ny feo an'Andriamanitra. Matahotra ny feo an'Andriamanitra hoe tena raha maheno an'izany tena ho tsaraina dia aleo miala. Ry havana malala, mitondra fahafatesana. Mitondra fahafatesana ry havana ny fanaovan-dratsy. Androany aloha, ohatran'ny mbola tsy maninona. Ohatran'ny mbola mety. Ohatran'ny mbola mandeha ny fiainana. Teo ange ry havana malala Adamaseva avy nanota fa mbola nety ihany aloha mbola velona. Mbola velona. Afaka nanamboatra ravina. Afaka mbola niaina tsara. Tsy hoe vao nanota tonga dia nivadika ny sepotra dia tonga dia lasa nanepotra ny rivotra ny ainana. Fa mbola nety. Fa ny zavatra nampalahelo, nisy zavatra niova tany anatiny izy mivady. Nisy zavatra tonga dia tsy nety intsony. Tsy lasa tafakambana tamin'Andriamanitra intsony. Lasa tsy tia miaino ny feo an'Andriamanitra. Fa ny tena loza ry havana dia izao. Rehefa niteraka izy mivady, raha zaza anankiroa, zazalahy anankiroa, tokony tena ho zaza tena hoendry. Zaza tena tokony tena hoe na andry ny fianakaviana, reharehan'izy mivady, tena nanam-pahendrena sy ny sisa, dia lasa nizara roa hatramin'ny zanany. Ny anankiray zaza maditra, ny anankiray zaza endry. Ary ny tena loza dia ity. Tany amin'ny zanak'izy mivady izy vao nahita fahafatesana ara-batana ry havana malala. Teo izy vao nahita an'izany hoe latsa-dray Abela, dia maty Abela. Vokatry n'inona? Vokatry ilay fahotana natao efa taona maro nihinanana an'ilay zavatra tsy azo nohanina taria aloha taria. Teo izy vao nahita an'izany hoe hay ve izao ny atao hoe maty? Hay ve izao ilay tena nofo rehefa maty? Teo vao nafantatra an'izany izy ry havana. Fa talohany nanaovany an'ilay fahotana, tao anatin'ny nihinanana an'ilay zavatra tsy azo nohanina, tsy mbola fantan'ilay izy. Izany raha no tena teteny aminao. Isika rehetrarehetra reto ry havana,
dia tsy mbola misy mahafantatra an'izany hoe maty. Tsy haiko aloha, misy olona ve miaino ana eto efa nahita an'izany hoe efa maty izy dia nitsangana dia ohatry ny ahoana ny any. Fa tsika izaho aloha tsy mbola nisy an'izany. Tsy mbola nahafantatra an'izany hoe tahaka ny ahoana ahako. Tenenina antsika foana hoe misy ny fiainatsika tam'zara roa. Misy ny fiainana mandrakizay, fiadanana mandrakizay, dia misy ny fahoriana mandrakizay. Fa tsy mbola nisy ny aina an'izany pratika ange havana malala e. Tsy mbola nisy nahita an'izany ange tsika e. Fa tenenina foana izany. Tahaka ny tenenana Adama sy Eva, ho faty tokoa ianao raha mihinana n'ity voankazo voararay ity. Fa tsy niaina ny teony eo ilay izy. Tsy mbola fantany ilay izy. Ry havana malala, mahatonga ny olona mikikitra manota. Dia mbola mieritreritra foana aloha ireo ozy izy ilay vehivavy anankiray izay hoe tsy mbola haiko aloha izay any ambadiky ny fahafatesana any ozy izy. Fa ny eto aloha ny fantatro. Dia ny eto aloha ny amboariko tsara. Ny eto aloha izany ny aina. Tena izany mihitsy ange repany. Satria tsy mbola nisy nahita izay tany ozy izy fa ny eto aloha ny hitako. Ry havana malala, tsy ho fantatritsika mihitsy izany. Rehefa niresaka tamin'ny olona anankiray androany dia izao no teneniko hoe ny olona rehefa maty dia samy mitsitra. Dia samy maty dia samy fonosana dia samy makany am-pasana. Fa reny olona maty ireny no mahita ny toerana misy azy amin'izao fotoan'izao. Any izy vao mahita hoe aty ny toerana misy ahy na ary ny toerana misy ahy. Ary hitantsika tsara ny fanoharana ilay Lazarosy manitra ry havana malala sy ilay mpanankareny. Fa niteny tamin'i Jesosy mihitsy ilay mpanankareny aloha za mba hidina hiteny amin'ny rahalahiko mba tsy ho tonga aty ny rahalahiko. Fa tsy afaka nataony intsony izany. Izy efa tany nahita ny toerana nisy azy. Za ry havana androany a, za teny amintsika rehetrarehetra. Andeontsika tsy hanamaivana. Andeontsika ry havana malala. Tena hiteny foana hoe tena mamaly Andriamanitra. Andriamanitra tena mamaly. Andeo antsika hijery tena Andriamanitra anankiray ohabolana. Ohabolana jerentsika. Ohabolana toko 1:10, andiny 1:30 ange a. Vakitsika amin'ny alalan'i Jesosy. Ohabolana 11:31. Ozy izy ny tena Andriamanitra. Indro ny marina aza dia valiany etỳ tany. Ko maika fa ny ratsy fanahy sy ny mpanota. Andriamanitra raha na tena mamaly a. Mamaly Andriamanitra. Mamaly ny mpanota Andriamanitra. Mamaly ny tsara fanahy Andriamanitra. Ary za androany tena teny amintsika rehetrarehetra ahako. Ianao raha mivavaka dia tena mivavaha ianao. Aza manao faire semblant izany rehefa miaraka amin'Andriamanitra. Za rehefa tsy miadana dia miteny hoe za tsy miadana. Fa rehefa sambatra ahako miadana dia miteny hoe za miadana. Ny olona ry havana malala rehefa manompo an'Andriamanitra, tena manompo an'Andriamanitra no atao hoe miadana. Fa ny olona anankiray, raha mbola tsy tena tonga ao, raha mbola misy zavatra mampisaraka, raha mbola misy zavatra manelanelana amin'Andriamanitra, sahako ny miteny fa tsy mbola miadana izany io izany. Mety miteny izy hoe za tena sambatra, mety miteny izy hoe za tena miadana, fa ao ambadika izay, eo ambava ilay izy. Satria izy hitan'ny olona fa kristiana sy mivavaka dia miteny fa sambatra, fa ny tena marina ry havana, tsy mbola sambatra izy, tsy mbola tonga eo amin'ilay tena izy. Fa za androany teny aminao a, andeontsika teny hitady. Andeontsika ry havana malala tsy hanamaivana, fa misy valiny ny zavatra atao. Misy valiny io ratsy atao. Misy valiny ry havana ny tsy fiainonan'Andriamanitra io a. Misy valiny ny tsy fankatoavana an'Andriamanitra io, misy valiny io. Ary ianao ihany ange dia efa mahalala e. Fantatrao ange ilay izy ry havana fa misy valiny io. Za teny aminao androany. Fantatsika ny ao ambadiky ny fahafatesana. Tsy mbola nisy maty tsika. Fa omany mandrakizay anao a. Andeontsika hanao ny tsara. Andeontsika hanompo an'Andriamanitra dia ho hitanao a. Fa ho tadidinao izao toriteny izao ilay androany hoe soa ihany aho fa nanomana no aviko. Fa raha tsy izany aho dia very. Voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany a. Mino aho fanampahery anao izany ten'Andriamanitra izany. Alleluia. Amen. Alleluia. Sorantsika Andriamanitra ny amin'izany teny a. Mino fanampahery anao izany tenin'Andriamanitra izany a. Alleluia. Ary nampisaintsaina koa fa tsy vitany hoe mampahery fa tsika moa eto sady mampahery tsika no mampianatra tsika no misintona lakolosy tsika no mampianatra tsika. Alleluia. Dia mino fa nisy ny raisinao tamin'izany ary izay foana ilay izy hoe ny fehany a misaotra mampiona aloha tsika. Misaotra mampiona tsika tamin'izany toriteny izany a. Mampiona moa dia ohatranahy ihany.
tsy de hoe ilaina be foana hoe ampahirezina ohatry ny ankizy izy vao manomboka fa na izany ary raha hisaotra azy ianao za koa misaotra anao de izy moa tsy indraindray ihany izy vao afaka mitory satria efa feno ny placen'ny ankizy a de rehefa tsy indraindray ny anaovana azy moa hoe ny atsefatsefany izy no tsy manana toro raikitra izy fa eny atsefatsefany izy a eny izy mitondratondra ten'Andriamanitra amintsika eto alleloia de zay mbola tsy narabaiko a nina razo aloha hitako voalohany eto a tahiny tompo vadiny nina razo zao ito satria misaotra rahavavy izy izy de tahiny tompo nareo menakavy kely ao a Zizi Clara a tahiny tompo ihany koa Tery Ralobenja mbola tsy narabaiko teo koa de tahiny tompo Andonina Suzelle Arieda tahiny Jesosy tsika rehetrarehetra zao rehefa na malala ny feany zany zavatra zany de zao Andriamanitra tsy atahoran'ny olona noho ny olona raha jerena de olombelona atahoran'ny olona no Andriamanitra mazava be le teny mampirina teo e tsika zao a misy fotoana any ambanivohitra any zao aty aminay aty zao misy toerana de toerana tsisy olona mihitsy tsisy tômôbila fa misy feu misy le feu tricolore reny de menamena tena tsisy tômôbila miandro eo anao fa tsy sa mandeha tsy sa mandeha satria maninona misy caméra kely eo mahita anao raha mandeha eo ianao marina hoe tsisy tômôbila fa meno io de mena maitso io de mandeha ninona fahamakana tsy hoe aty ambanivohitra de tsisy niza niza fa resin'ny feu rouge ny Andriamanitra Andriamanitra tena ny hoe azany loha asa mangina jerena fa Andriamanitra tapony loha fiza amintsika ny tsy milolohan'Andriamanitra efa tapon-dohantsika isan'andro ke Andriamanitra fa feu mbola atahoran'ny olona no Andriamanitra satria iny feu iny a raha vao grilllenao iny a de tonga aminao ny taratasy a na enjeh ampitandro filaminana ianao a de mandoa ino izy ty mandoa lamande ianao a de miana amin'ny point anao permis anao mety tsara velatsiny olona tena za matahotra an'Andriamanitra tsia feu tricolore atahoranao no Andriamanitra ny mpitondra fanjakana atahoran'ny olona no Andriamanitra satria tonga de migadra ianao nga Andriamanitra nanagadra anao na ny teny ratsy ianao misy olona zao eto ao Facebook be de be miteny ratsy an'Andriamanitra mandrina zao reny to tsy naninona le olona satria maninona tsy mamono tsy mahafaty ozy ny olona miteny ratsy an'Andriamanitra ary nantanay za mihitsy ke raha vana malala Jeremia misy ten'Andriamanitra meko anao tonga ato anatin'ny saiko Jeremia any amin'ny Jeremia roa amby telopolo moa misy zay Jeremia roa amby misy zay teny zay any amin'ny Jeremia toko fa roa amby folo io ny tapany faharoa nahoana ary no ambinina ny lalany ratsy fanahy nahoana ny miadana ny mpiodana rehetrarehetra ratsy fanahy fa velona ihany mahita sitraka eo malala olona sy ny sisa afaka manao ratsy de raha mpizafidianina ny olona le polisy hita maso iny atahoranao sa Andriamanitra le tsy hita maso toy ny hoe le polisy tena tonga de mikapoka io le polisy tonga de ohatr'izao akefa tonga ny olona rehefa ny olona hisoloky olona de reo ny olona misoloky mpivavaka mantsy tsy mitondra any amin'ny polisy fa reny le miteny foana hoe Andriamanitra tsy andronareo de endrasanay toy ny olona endraso ary ny Andriamanitra reo efa aveo koa ny olona miteny an'izao zavatra zao tsy mampanina ny olona koa manao tamin'Andriamanitra ny antony de zao toy ny olona hoe Andriamanitra azo ifonana ny olombelona kosa tsy azo ifonana zany izy fotoana misy tômôbila zay teto tamiko de nisoratra tamiko tena midiko tamina namana de io namana io miasa ao Paris ao izy fa miraraka ohatry ny orana ny lamande ray avana tonga aty amiko satria mbola tamin'ny andro le tômôbila miraraka ohatry ny miraraka ao matetika tratra ny lamande zany rahalam-palahelo mihitsy izy fo mijanonjanona ao Paris miraraka ohatry ny ka raha ohatra miraraka ny lamande
efa nisy olona ve nandeha nibebaka tany amin'ny pôlisy hoe tena mifona tena indro atonga eto aminareo ringa pôlisy a tena matsiaro menatra ako am'le lamondy ary manenjika ny eritreritro ringa pôlisy ka de indro amibebaka eto anatrehanao tena tsy ameriny itsony a tsy ameriny itsony a ozy ianao zany eo am'le pôlisy enoy ny fifonako nanenenako a vao me miampy ny lamondy anao fa mamalakiry anao ozy ny pôlisy fa ny olona mieritreritra hoe Andriamanitra tena Andriamanitra fahasoavana e ary fieritreretana hoe Andriamanitra fahasoavana io mahatonga ny olona tsy matahotra an'io tsy maninona fa zalao toloteny toko fahavalo saingy tsy tanterahana vetivety ny famarina ny ratsy atao de zany nikirizan'ny foniny zanak'olombelona amin'ny fanaovany ratsy raha io fahotatsika io hoe vao manoto ianao de tonga ny valin'io tsisy nanoto zany ny olona tsisy fa zao tsy tanterahana vetivety ny famarinana iny de aleon'ny olona manota ary misy olona tratrana fakapana ohatr' zao manota mivavaka izy ohatra de manota kely de io fa tsy naninona de ohatran'ireny hoe variana tany amin'ny zavatra hafa Andriamanitra de tsy nahitany nataontsika satria tsy mieritreritra hoe raha nihitan'Andriamanitra tsy maintsy nikapohany ahako tsy maintsy nisy zavatra nataony tamiko fa tsisy ninona mitranga de raha-pio tsika manao bebe kokoa de efa tsy olana ho a iny raha teo tsy olana amin'ny olona manota de hoe Andriamanitra azo ibebahana misy lehilahy anankiray zay ary misy lehilahy anankiray zay ary a jiolahy e de ny olona mieritreritra fa tsara noho iny jiolahy iny daholo jiolahy mpamono olona fa efa teo ambony hazo fijaliana tamin'ny ora farany mbola niteny tamin' Jesosy aho tsy arovy rehefa tonga any amin'ny fanjakana anao de ozy tokoa Jesosy anio ihany de eo anamiko any am-paradisy ianao de lasa daholo tsika rehetrretra iny ary jiolahy za tsy jiolahy fa mba nofy any a Jesosy a tena tiako loatra ange le vatin'olona iny ohatra zany tena za nge Jesosy tena nofy any any efa hitanao ihany fa tena tsisy arotsaka izay menakavy de tsy maintsy niditra tamin'ny kolikoly a Jesosy a fa le jiolahy iny ary re Jesosy niteneninao hoe eo any aminao any am-paradisa zako sa mbola tsara noho za nge Jesosy tsy ohatran'le jiolahy le jiolahy nge namono olona hatramin'izay nenany za nge Jesosy mba mandeha mivavaka e ianao nge Andriamanitra fahasoavana e tena fahasoavan'Andriamanitra fahasangisangiana ny famirapon'Andriamanitra fa zao raha tsy valiana tsy tanterahana eno eo de aoko fantatrao fa ho tanterahana ao aorianao Romanina 6:23 haitsika tsara zany raha isonao kely Romanina 6:23 anao ny ten'Andriamanitra fa fahafatesana ny tambony ota fahafatesana ny tambony ota de tadidinao zany fisaky ny ota anankiray misy fahafatesana anankiray ary ty misy porofo anankiray meko anao ty ahafantaranao fa tena tianao Andriamanitra ahafantaranao fa tena mijery akaiky ny fiainanao Andriamanitra de vao manao zavatra tsy mety ianao de misy zavatra miseho amin'ny fiainanao ny fitsaran'Andriamanitra io a de zao ho avy fa ho an'ny olona miaraka amin'Andriamanitra ry havana malala araka le teny tamin'ny tenena tamintsika teo hoe misy ny mpanota ohatran'ny hoe mandeha amin'ny fona ihany ny fiainana manota izy a fa mandeha ho azy amin'ny fona ihany ny fiainana de seka mibolasitry ny tongotro izy ny mpanompon'Andriamanitra raha hitany ratsy fanahambininy za te teny aminao a ianao a vao manao zavatra kely ianao de misy zavatra tsy mety ohatra tena hitanao mihitsy ny zavatra nataonao a tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra de misy zavatra mitranga eo aminao de mifalia ianao le zavatra mitranga zavatra ratsy a mifalia ianao fa iny zavatra iny tonga de efa fahafatesana kely alefan'Andriamanitra anao mba tsy angonana io raha hatr'izay anadinana anao daholo reny zavatra rehetrrehetra iny fa inona mahatonga antsika manao an'ireny manosika antsika manina le fampatsivan'Andriamanitra ohatrany nanao tsy nety ianao maly tafateniteny foana mbola tafatafajery ianao efa-ra-panahy mbola tafatafajery an'ireny zavatra mamofady reny nanao zavatra hitanao mihitsy hoe indrindra ohatra hoe fahotana e
de jereo fa tsy milamin'izany ny fiainanao fa misy zavatra mikorotanao, misy problème ohatry ny tonga zany ao aminao, tsy ohatra fa tena tonga tena problème, ino le fampatesana tambony io teny fa tsy andrasan'Andriamanitra any an-danitra eo amin'ny vavahadin'ny lanitra, eo amin'ny fanokafana ny boky ny fiainana, tsy eo no tantaraina anao daholo satria mbola tiany ianao, mbola tiany ianao, zanaka tiana no anarana sy faizina moa ny tenin'Andriamanitra ka za manokana de tena hoe raha misy zavatra hitanao zao mihitsy hoe tsy mety ataonao fa tsisy ninona miseho amin'ny fiainanao de mieritrereta ianao, fa raha vao manao zavatra kely kosa ianao nefany de hitanao mihitsy hoe misy tanan'Andriamanitra manitsy anao de misaoran'Andriamanitra fa tena tian'Andriamanitra ianao. Misy fitsarana kely isan'andro ataon'Andriamanitra eo amintsika. Miadinareo mivady tsy izy renge tsisy mety zavatra ataonareo ny ampitsony renge fa Andriamanitra miteny daholo de misaoran'Andriamanitra fa za de teny aminao fa ianao aza mieritreritra fa tsy misy vokany ny fahotana. Alaon'ny olona eritreritra hoe tsy maninona izany io fa ianao ankehitriny mahafantatra fa tsy valiana eo iny tsy tanterahana eo iny, tsy tanterahana eo raha tanterahana eo io a tena iadamasia lamina tsara. Salamy fahafito amby telopolo andininy fito. Miatombena tsara miandry an'i Jehovah ianao ka manantena azy, aza tezitra amin'izay ambinina amin'ny lalany de amin'izay olona manao sainy ratsy ny ianao fotsiny atao. Resika ohatrany hoe itsika fa resy lahatra de tena ahoana ary zany, za eto variana fotsiny eto amin'ity fitandremana didin'Andriamanitra ity, ny olona ty tao manao ratsy sao tafita ihany de voaraikitra ianao manao ratsy fa ianao aza variana aza mibanjina indreny. Angefa tonga antsika tsy de tsara tsika tsy mety tsika mijery fiainan'olona hitsiritra fiainan'olona, ianao jerena ny fiarahanao amin'Andriamanitra ny tokony ho jerenao. Miatombena tsara ianao miandry ny anjaranao, ataovy foana ny marina, tandremo ny didin'Andriamanitra, mandehana amin'ny fahetsiana amin'ny fahamasinana ry havana malala. Aza tezitra ianao raha misy ambinina nefa manao ratsy, anasy Andriamanitra zany fa ny ianao amboary de ataovy tsara. Alleloia. Mpitoroteny verina amin'ny mpitoroteny ihany tsika de tsy valiana eo le izy de lasa ihany ny olona manao ratsy hoe tsy maninona zany io, tsy naninona io androany fa aza adioninao fa na ny kely indrindra tamin'ireny tsisy adionin'Andriamanitra. Ary tsika nge ry havana malala fantatsika tsara mpitoroteny toko faha 1/2 ao ny tenin'Andriamanitra, mifaliry zatovo de ny mbola tanora ianao, mpitoroteny faha 1/2 mba jereo zany mpitoroteny toko faha 1/2 andiny fahasivy, mifaliry zatovo de ny mbola tanora ianao, apresiana mihitsy ianao, aroka ny fonao ampifaly anao amin'ny andro fahatanoranao de mandehana any am'izay sitraky ny fonao, zay sitraky ny fonao andehana mandehana. No ala tsy ny teny aza manoto zany mihitsy sy ny tenin'Andriamanitra, mbola mpitoroteny ihany io, olo-kendry zany ohatrany hoe Solomona men'Andriamanitra fahendrena, mifaliry zatovo de ny mbola tanora ianao, ary aoka ny fonao ampifalifaly anao amin'ny andro fahatanoranao ka mandehana am'izay sitraky ny fonao sy izay jeren'ny masonao. Ianao tsy mbola lisy zany mihitsy, ianao hoe te hiala amina fijerena zavatra mamofady, sy n'Andriamanitra aza vera mahita an'io masoka efa nisokafanao ihany ka nga misy tanan'Andriamanitra anao an'izao zany, ianao mihitsy no mifady an'iny fa Andriamanitra miteny mandehana jeren'ny masonao, ataovy izay ataonao, tsy olan'izany, tsy valiana eo zany, saingy ho tenin'Andriamanitra nefa aoko ho fantatrao hoentin'Andriamanitra ho tsaraina ianao amin'izany rehetrarehetra zany. Manao ianao, manangona ianao, ohatry ny boana hena hozy le rahalahy niara-bavaka taminay zay, ohatra manao boan-kena hozy izy, veriko foana zay ohatra zay satria mahafinaritra azy ohatra zay fa zay tena zay mihitsy ny fahotana, fahitan'ny olona fahotana boana hena, mitrosa hena, rehefa mandalo eny ampivarikena ianao ka hena tsy aloha, tsy mividy sasaky ny fehefany zany ianao tsy mividy an'lena masisosisy efa omaly reny, tonga de le trafony be sy le ataovy amin'ity de
ataovy ray kilao am'ty de ampivo ray kilao am'le sorony de ataovy na le feany de satria maniny tsy alohanao eo eo esy mivarikina koa mameka hinana atao anao atao matavitavy trafony manoratra karine fotsiny sady mbola teny ihany tsy ampiana atikena kely ka diny koa anao ampio are soratany fotsiny ny atikena nge tsisy latsaka aminazy na ray grama am'ireny azy mpivarikena nge izy fa ho hitanao rehefa manomboka farany volana anomboka sady amitsika izy de efa miandry anao amin'ny herinandro hoe eo am'izay ianao vao mieritreritra hoe firy kilao moa zay efa naka 50 kilao nge marina aveo izy ianao toy zany za tsy hanao trosatsony fa hividy vola am'izay de tonga am'izay anao ny apitso misy alela tamin'ny fakomaly revy aminareo areny zao mbo atao firy ray kilao za atsasaky ny fefany atsasaky ny fefany satria maninona io ohatry anabavy io andany tsy mba matsiro rehefa andoazy marary be zany ohatr'izany nge fahotana revana mala tsy valiana eo ny eo iny tsy alohanao eo ny eo fa bon manao bon ianao manana carnet ianao de mikiry ny olona manao ratsy anatrehan'Andriamanitra ravana malala za ty tena aminao androany amboary fa marina tena nampisaina be ana le teny toloteny ety mampino teny hoe iadamaseva nge ravana malala e Genesis 2:4 vakiny teo teny an'Andriamanitra izy Genesis 2:4 izy teo ary Jehovah'Andriamanitra nanao tamin'ny andendrelahy ka nanao hoe ny azo rehetra am'sady azonao hinanana any fa ny azo fahalalana tsara sy ny ratsy de aza hinanana fa amin'ny andro hinanao azy de ho faty tokoa ianao ho faty fa tena voaninana izy mivady tonga da izy ty Adama de courage be na hitaneva hoe fa avy fa tsy maty zay io e na efa ary nihinana io tsy mbola sanatelina so de mafampanina zany maneno ve ny sofiko efa vakiko mantsy le soratanan'ilay mpanoratra anankiray malagasy rehefa mamony teny izy tsy nahazo taratasy frantsay namono teny de rehefa namono teny izy de mbola mandoatra izy sady efa miheno an'le fahafatesana tonga zany ohatrany ohatrany lamasinina tonga ozy izy mirodorodo maneno be ny sofiko de manoratra kely ndray izy de manapanapatra lay vata tsaiky nareo efa nahita an'iny lay masinina fanjairana meo any anina de le boky avereno amin'ny anina le anina ohatrany injany fa maneno ny sofiko fanina dota mandrapahafatany nanoratra izy fa eva ninana mena rana mbola hitanao ve za eo izy izy kefa tsy mahaty zany ianao izy le mena rano mako a ninana kely tsy maninona fahotana ke ohatrany mihinana ianao aloha matahotra ihany ianao amin'ny voalohany ny olona mpanota de matahotra an'Andriamanitra fa saingy tsy misy valiny eo tsisy ninona mitranga ndao am'izay ary nitondrany am'izay Adama koa moa courage satria Adama teny an'Andriamanitra vao mihinana eo de maty toy ozy izy Adama tsy Andriamanitra ko tena ao na tsirona izy reo zotsika tsy maty meo am'izay ao izy Adama fa tsy mahafaty zany io firy ny olona miteny rehefa tsy mahafaty zany fahotany firy ny olona mitory aminareo zao fa azo atao foana ny mibebaka na efa any an-danitra ary de misy olona hoe efa maty fianakaviana de manao lamesa na latsiny fa zay misy le izy amonjena ny fanahiny olona fa nany izy ary ava nanova vonjinao ny fanaovanao lamesa ianao ka ny Andriamanitra diso ianao raha azo nataon'izany daholo tsy ndao hanota daholoko de mba hivavahanareo koa sa hoe mba hitsahatra ny fanahiko zany zany namono izy ny tena namono ny tena na izy poeta zany de nahazo daholo ny namana malagasy de izy nangataka taratasy frantsay fa tsy nety nahazo de namoy fotany fiana izy de namono tena taratasy ve ny aminoko tena le avana mala samy manana ny azony amin'no tena fa za de teny aminao io zay io ninana am'izay Adama sy Eva tsy maty naka
nangorona tamin'ny arona io hazo eo afovoany za ary le izy le zavatra asian'Andriamanitra tsy atao anankiray fotsiny afo fandiovana tsisy afo fandiovana zany mihitsy marina mihitsy tenina vavy Maolo Falia tsy marina zany tsy voavidinao vola ny fanahin'olona ray zany ary tsy anjaran'ny olona no mivavaka ho an'ny fanahin'ny olona zany fanahy masina iny no mivavaka ho an'izany Jesosy mivavaka ho anao teny mbola velona ianao ary ianao teny mbola velona mibeba fa za miandry ianao efa tena tsy mahatsiaro tena ntsony efa dans le coma efa tena herinandro ianao inona ntsony ny fivebahana azonao atao am'izany zao ianao no mila mibebaka fa ninana am'izay izy mivady ninana de ay tsy mahaty zany tsika tanao a zany mety nitenen'ny neva mihitsy za efa miteny any dada efa tsy mampaniny zany io ka za mbola nisalasala Jehova nge no niteny fa mitenanao fa tsy maninona zany olona anina tsara be voankazo tsara be lasary ny tianao sa atao kampôty ninana saingy tsy nivaliana teoneo kely izy fa tena nahita fahafatesana tokoa ny génération taoriana tonga de fahafatesana mitsena azy zanany endrindrindra ny maty tsy mba mbola mba hikaina koa ary ny maty fa i Adamo i Abela azafady tonga teo am'le fahafatesana vokatry ninona vokatry le paoma tamin'ny ela be io vokatry le paoma tamin'ny ela be oabolana toko fa raiky amby folo andininy fa valo amby folo no vakeko ratsy fanahy de mahazo valiny tsy mahasoa fa zay mamafy fahamarina de mahazo zay tena tambo tokoa ninona afafinao ratsy fanahy de zao no tadidio misy valiny tsy mahasoa foana iny andininy fa raiky amby telopolo indro ny marina aza de valiana etỳ an-tany ko mainka fa ny ratsy fanahy sy ny mpanota za miteny anao androany io fahamarinana lalovanao io ianao ohatry ny tena mikiry mba tsy hanoto io tena misy valiny io ratsy misy valiny de ny tsara misy valiny fa mendrasy ianao ny valiny halleloia amen expérience mbola tsy hitan'izy mifaty marina nge raha zany hoe zay maty nandramana aloha andramoka izao de nanandrana tany amin'ilay zanany nisy fahafatesana ary tena mampalahelo zany tena mampalahelo zany ary tsika zatra manao zavatra hoe andao anao zavatra any amin'ny takotakony tsy hitan'Andriamanitra io de lasa ndralasy ny anabavy ny anivon'ny fiangonana eny mifankaty de tafalatsaka mitsangatsanga fa za de teny aminao androany fa hitan'Andriamanitra ry tsy akasitran'Andriamanitra nanao ny afinafina Davida Samuela faharoa toko faharoa amby folo andininy faharoa amby folo ozy Andriamanitra ianao nanao an'izany tany amin'ny takotakony fa za aneo an'izany eo ankary ary ry havana malala io fahotana ataontsika any amin'ny takotakony vakitsika zany tena androany zany raha tianao hita Samuela faharoa toko faharoa amby folo andininy faharoa amby folo rehefa nanarina i Davida nanariny Natana ozy Andriamanitra hoe fa ianao manao izany tao mangingina ary za kosa neo zany zavatra any hoe hatrehan'ny Israely rehetra amin'ny andro atoandro benanahary izao ry havana ireo fahotana rehetra ataontsika any amin'ny takotakona rehetrarehetra eo tsy maintsy ho avy ny fotoana iseho atoandro benanahary reo eo anatrehan'Andriamanitra nge ravana tsika ka transparent eo anatrehan'Andriamanitra nge tsika ravana ka Jesosy nge ravana ka manana maso tahaka ny lelafo fa na ny toe-ponao io ny anatin'ny sainao io ny anatin'ny fonao io tsisy miafina amin'Andriamanitra ary zay foana ny probleman'ny olona ny scanner atahoran'ny olona raha mandeha amin'ny aéroport hoe manao afera maizina ana volamena na rongonina ohatr'izany de matahotra ny olona hoe handalo scanner eny amin'ny aéroport eny fa tsika ry havana na matory ary na mandeha na mitsangana eo anatrehan'Andriamanitra scanner ho azy tsika transparent hitan'Andriamanitra hatrany anatin'ny fotsika lalina indrindra aty teny aminao androany
alohantsika eritreritra foana fa androany ny zavatra ataoko androany na hoelana ho aingana aorianao de hivaly amiko de andraisako ny valiny zany zao ny ampahaizako atsika teny toko favalo ihany adiny fahavalo amby folo le mivakina teo saingy tsy tanterahana vetivety ny famalinany ratsy atao de zany no ikirizan'ny fonony zanak'olombelona amin'ny fianaovan-dratsy eny fa na de manao ratsy injato aza ny mpanota kanefa ela velona ihany havelan'Andriamanitra velona tsy ny ahafatesan'ny ratsy-panahiny tanjon'Andriamanitra fa ny atongan'izy ireny bebaka ahitan'Andriamanitra de ho an'ny an-danitra fa izao enina de manao ratsy injato aza ny mpanota nefa velona ihany possible manao ratsy injato iny arivo ny olona fa mbola velona ihany fa androany ny ten'Andriamanitra mampiranao fa isy soa kosa ho an'izay matahotra an'Andriamanitra de izay matahotra eo anatrehany fa tsy isy soa ho an'ny ratsy fanahy fa ho toy ny alika izy ka tsy aharitra ela satria tsy matahotra anatrehan'Andriamanitra alohan'ny olona nota alohan'ny olona no ratsy tsy maninona zany fa ianao manaova ny tsara satria zao misy soa ho manin'Andriamanitra ho anao ary iny tsy miandry any an-danitra io tahaka an'le teneko taminao teo ihany hoe ny fanitsian'Andriamanitra tsy voatery miandry antsika any an-danitra fa eto an-tany de fa mandray ny fanitsiana eto mbola velona eto anao mahita ny taranaka potika ny hoaviny satria maninona satria ianao nanota ely mpisorona angeravana malaka tsy izy koa zany nanota fa ny zanany nanota de tsy nandraisan'ny fepetra fa ny zanany sy ny tanàna angeravana ka tena ratsy vehivavy anao ny tenanao na manota foana ary ny olona ianao manaova ny tsara satria misy soa ho an'ny olona izay manao ny sitrapon'Andriamanitra maherezy ianao de ho ten'Andriamanitra any ianao de manomboka androany Andriamanitra atahorana Andriamanitra am'izay atahorana fa aza ny olona satria ny olona raha ny olona no tezitra aminao fa Andriamanitra faly aminao mbola misy fanantenana ngezabe eo aminao satria na iny fahavalonao iny ary ny fony iny mbola Andriamanitra no mikasika an'iny fa raha ny olona no mahafaly anao fa Andriamanitra tsy faly aminao de tsy ho lasa lavitra isika ry havana malala ary na hoelana ho aingana de za teteny aminao fa tsy maintsy hibaby tsy maintsy hizaka ny tsika ataontsika tena ataontsika tsy hanota intsony ataontsika tena andeha eo anatrehan'Andriamanitra de ny androantsika hibebahantsika ny rapitotsika hibebahantsika tsy avelantsika misy trosa eo anatrehan'Andriamanitra zany tsika fa fantatritsika ankehitriny fa tsy mbola tanterahana androany fa malinana io fa ho tanterahana ao aoriana de manaova ny mety manaova ny tsara de voninahitra Andriamanitra sady eto de manaratra fa misy publication ataoko teo za zany miteninareo misy olona am'izao fotoana zao be dia be moa zany efa zavatra fanaon'ny olona mitandreminareo na nareo pastera nareo mpitondra gropy sy ny sisa mitandreminareo fa be dia be ny olona efa pisoloko zao mody tsy mampanina azy mihitsy mody mihitsy eto amin'ny ohatra eo commenté eo amintsika eo de arabainareo de milasa amianareo de amiako de miresadresaka eo de mety mampidirina anaty gropy de miarakaraka eo fa ny tanjon'ny olona am'izao efa zavatrapa za manao antsoava anareo anatra raha toko moa zany ny mpanompon'Andriamanitra zao vomalina hita hoe isy olona ny soloky fiangonana nampanantena zavatra be dia be anatra raisina raha laha-pastera satria nareo nampanantenain'ny olona zavatra angezabe satria nareo mihitsy ny efa niandry zavatra angezabe koa atao fotsiny asan'Andriamanitra de za manaiky ampitambazan'ny olona zavatra zany mena an'izao sy zao lesona raisina daholo reny fa ao anatin'izany rehetrarehetra zany alleloia ao anatin'izany rehetrarehetra zany dia aza manaiky lavo ny zavatra ohatr' zany ary mitandrema ianareo averiko am'le tenako tamin'ny voalohany ny feu tricolore ny panneau de signalisation ny polisy ny gendarme sy ny sisa atahoran'ny olona lavitra no Andriamanitra de zany no mahatonga ny olona tsy olana amin'ny olona misoroky mpivavaka izany
za aloha dia raha vao eto amintsika eto misy an'izany za mandray andraikitra satria zao za zany tena tsy mety amin'ny mivady mihitsy mahita olona voalohany misoloky gasy zany gasy samy gasy raha izay tsy mety foana koa zany na vazaha koa ary fa faharoa manakaraka zany a eto amin'ny groupe eto tsy azo anaovana ohatr'izay eto zany a raha misy mpanotany raha mpisoloky ianao taloha fa vonona anio fa ndao tsika hiara-dalana fa raha ny antony hidiranao eto amin'ny groupe eto dia nisoloky tonga ianao dia efa miala-tsiny fa tsy afaka miaraka aminao zay a ary tandremo a aza sangisangina ny Andriamanitra hivavahana eto amin'ity fandarantsika ity fa sao ianao hijinja marary a ny zavatra zay tao fa afatra fofoy ny atao kiny tandremonareo zao masonareo zao nanareo atao amin'ny groupe zay maresy io ary no be da be zao ny demande d'amis ho azonareo hoe eto ambavako ohatr'izao dia zao atao tsara ny fanahy-masina dia mitandrina tsara fa tsy kely lalana ny ratsy ary tsisy firarian'ny olona n'izany hoe hisoloky eto amin'ny any zany fa ny olona tsy maintsy etritra fa sy Andriamanitra zany tsy miasa tsy maninona zany dia ianao a mitandrema tsara afatra tsy maintsy hafarana raha teo koa zany raha misy aminareo zany ohatra hoe zako mampindramy vola ohatr'izao ninona tantarain'le olona tadidio fa eto amintsika eto a tsy solution ara-bola no ilaina eto ny solution ara-bola dia ny amin'ireny mpanao politika ireny no misy zany hoe mitsapikambana amin'ireny dia ampiana ara-bola fa ny eto fanampiana ara-bavaka sy ara-panahy ary tadidio fa ny vavaka dia manova ny zavatra rehetrarehetra vavaka ny natafaka ny fiainanay fa tsy vola na dia vola zany mitediavinay indrindrindrindra raha misy mitena hoe zako olona fandray be amin'ny radio a mampindramy vola ohatr'izao tsy misy an'izany a raha mbola olona avy eto amin'ny fandarana eto na mpikambana eto tsisy mindram-bola aminareo zany ary tsisy mifampindram-bola atao amin'ny groupinay alleloia olona misy trosany tonga eto dia afaka mitrosa fa tsy hoe tonga eto dia avela mitrosa indray dia hiditra tafiditra trosa tsy tsaratsaratra zany fa ofehan'izay rehetrarehetra indray ataontsika ity raha mahafinaritra be ity hoe manaova ny mety tsika rehetra dia hotain'Andriamanitra dia aza adino aloha nomboka androany fa isan'andro ka marino ny dianao rehetra n'Andriamanitra fa misy valiny foana ny ratsy atao nefa koa ataovy marina fa misy valiny tena mahasoanao a ny fanaovanao a ny marina samy mahery a samy hotain'Andriamanitra tsika rehetrarehetra alleluia tsisy tompony ampitso manaova ny mety toerana fandalovany aniny ety antany ka nahoana mifandrafilafilavô sy mifankala mety ampalahelo any Jesosy tompo malala maneny nanye raha ilaozany eto amaiza mibebaka sy mifandefitra zay toetra ratsy azontsika reninareno malaky fitaka sy soloky fankalanondao arina izany fizay te hibebaka sy ovaderay sy niany maneny nanye raha ilaozany eto samy miambena isika rehetra waftsy ampilazany eny tompo itsara antsika ka tandremorera zokioso tsy fantany tsony nalalaka ny fotony izay nomeny safidianatsika ho amin'ny fiaina tsy tavesa ho amin'ny fiaina mandraky izay maneny no iaho raha ilaozany eto samy miambena isika rehetra waftsy ampilazany eny tompo itsara antsika ka tandremorera zokioso tsy fantany tsony nalalaka ny fotony izay nomeny safidianatsika ho amin'ny fiaina tsy tavesa ho amin'ny fiaina mandraky izay maneny no iaho raha ilaozany eto ty fiainana tany komba misy fetra ararao ty ny tana mitsotra sy feo miantso malefaka ka teny zao manaova
tsika rehetra ny fiainana tany komba misy fetra toararotiny tana mitsotra sy feo miantso malefaka ka tenisao manaovany mety andao tsika anao mety fa olona mpivavaka tsika andao tsika tsy anala-baraka ianaran'Andriamanitra mihitsy raha vanao malala aza mba alaina baraka ianaran'Andriamanitra ary tadio fa tsy valiana androany ny zavatra ataontsika fa tsisy adin'Andriamanitra ireny na ray ary indrindrindrindra ianao raha akafanan'Andriamanitra hoe ataoko ty fa amindra fo amiko Andriamanitra dia tsara ho fantatro fa nisy olona tsy namindran'Andriamanitra fo tao amin'ny baiboly satria nahoana satria ninina tao amin'izay ary nanarotra ny fahatsorana sy ny fahasoavan'Andriamanitra izy ary dia tsy nahazo famindram-po intsony ry havana ataontsika hivavaka amin'izao fotoana izao ataontsika tena hiteny hoe Jesosy ataovy manao mety ataovy manao ny marina fa aza vela sodokany hoe tsy valiana androany ny ratsy izay ataoko dia hikiry anao ny ratsy foana fa tsy te ho very a Jesosy vavakantsika amin'izao fotoana izao Jesosy misaotra anao zany amin'ny fitiavanao mankasitraka Jesosy ny amin'ny fitahiana soa ny amin'ny fitantananao ny fiainanay misaotra betsaka Jesosy satria tena tsara tokoa ianao misaotra betsaka Jesosy satria tena momba anay sy mitantananay tokoa ianao ankehitriny Jesosy malalo dia mametraka indray zay ny fiainanay eo am-pelantananao Jesosy mametraka indray zay Jesosy ny fiainanay eo am-pelantananao amin'ity androany ity dia ho tahinao amin'ny sandranao mahery amin'ny tanam-pahasoavanao ireny ny tsirairay avy Jesosy malala mangataka Jesosy androany hoe ampianaro zay anao ny marina anao ny mety ary zavelanao zay sodokany hoe tsy misy valiny ratsy raha manao ratsy zay ary nandray zay mijery ny mpanao ratsy manao ny ratsy nefa to mety any ny fiainany faok'izay hitandrina Jehovahandriamanitra ianao ny fanahinao masina nanatra anay foana ianao ny fanahinao masina dia nanatra anay foana ary dia tonga anay Jesosy tena hoe olona tsy matahotra ny ho avy satria tsara fihavanana aminao foana misaotra Jesosy ny amin'ny fotoanandroany misaotra ny amin'ny fitahianao misaotra ny amin'ny zavatra rehetra izay nataonao teo amin'ny fiainanay isaorana anao ny teny ary tahio zany Jesosy mba ho teny tena hoe aniry tanteraka anatin'ny fonony tsirairay avy ary dia tonga ny tsirairay avy Andriamanitra andeha mitahotra anao andeha amin'ny fatahorana anao isanandro ary dia hiezaka anao ny tsara foana anatrianao fa fanaovana ny tsara eo anatrianao ny zava-dehibe Jehovahandriamanitra dia tsisy ampatahotra anay ny ho avinay tsisy ampatahotra anay satria fantatray fa mahita sitraka eo anatrian'ilay mpanjakanay izay misaotra indrindra Jehovahandriamanitra mankasitraka anao zay ny amin'ny fotoana mankasitraka anao ny amin'ny connexion sy ny fitaovana rehetra dia misaotra anao ny amin'ny fatateran'ny fotoana androany petsika ny zavatra tsy voalazanay nefa ny raha zay voalazanay ihany tanteraka aminay dia maty antoka izay Jehovahandriamanitra fa ianao ilay manao mihoatra atangatanay anao tena anao mihoatra Jehovahandriamanitra anao mihoatra ny ianao Jehovahandriamanitra voninahitry ny anaranao reriany zany mankasitraka Jesosy malalo dia erany aja ny saotra sy ny voninahitra efa nao hatramin'izay dia mandrakizay halleloia amen ivavakantsika amin'izao fotoana izao ny firenena dia andao mpandrotsika navavisika iama avy Koeta hivavaka ho an'ny firenena tany tompo anabavy iama tany tompo stera dia tany tompotsika rehetra mpanaraka zao vavaka fiambenana zao indray dia mbola hiara-vavakantsika mbola mitera sy makasalalazana zay Jesosy mahatsara indrindra tafavory zay tanteraka indray fotoana androany tompo malalo makasitraka indrindra satria tena hoe voateny tetindray ny teninao tena hoe teny izay tena mbola mananatra anay tany tompo andeha fahamarinanao hitandrinareo zay rehetra tsy takasitrana fiainanay tompo malalo ndreky zay tompo malalo tehirizy zay tompo malalo arovy amin'izany ratsy rehetra izay tena tsy takasitrana zany zay tompo aoka ilay fanahy masina sarobe tompo hitari-dalana anay hatrany tompo malalo ahafahanay mitandrina ny didinao ahafahanay manamaso tena mandrakariva ahafahanay hiambina anao ahafahanay andeha amin'ny lala fahamarinana tompo malalo dia misaotra tompo malalo ny amin'ny mpanomponao nampitandray anao izany teninao izany tompo malalo satria
tena tsapanay tokoa fa ianao nanindry lelany tompo ananatra anay hatrany fa tena hoe tahiry izay tompo malalo aoka tompo malalo izay rehetra nandray izany teninao izany tompo tena hoe amovo tsara ny anatin'ny tsirairay avy ny izany teninao izany a tany lonaka nyreny izany teninao izany fonay tsirairay avy nieny izany teninao izany tena hoe betsaka ny voakasika betsaka no an'olo tenana vao ny fanoloran-tenany tompo malalo dia hiambina mandrakarivo izay ihany tena hoe ebaka natrehanao satria olombelona ihany izay tompo malalo ankehitriny ary tompo malalo makasitraka koa ny amin'ny mpanombonao namerina belatra ny teny nitondra ny teninao nitondra ny vavaka fanomboana dia ianao tompona tombo nohitra anatin'izy ny tsirairay avy ankehitriny ary izay tsirairay avy tompo malalo vavaka ao amin'ny firenenay tsy miafina aminao tompo malalo izany firenena mafina izany tompo malalo tena hoe maminay izany ao ny fianakaviana ao ny ankohonanay ao ny mombanay rehetra tompo malalo atrianao izany Madagasikara izany tompo malalo tena hoe mba ho afa-kelika tokoa tompo betsaka ny zavatra mamatotra izany firenena izany tompo ao ny fanompo-tsampy ao ny ady an-trano ao ny tsy fandriam-pahalemana ao ny zavatra tsy rehetra tompo ny aretina tompo malalo atrehanao izany firenena izany tena hoe mba ho afaka amin'izany rehetra izany tompo mba firenena Madagasikara ao ny Kristy tokoa tompo malalo avao ireo marary eny amin'ny hopitaly tompo atrehanao ny tany misy azy ireny ianao le tia kapoka taminao tompo malalo ananaisitra aloharahana amin'izy ireny tena mba hoe diovy izy ireny tompo malalo ao koa ireny amin'ny fonja tompo malalo tena hoe akasiona izy ireny tompo mba ho anompo anao tena hoe hibebaka eo anatrianao miverina eny amin'ny fiarahamonina dia ao koa tompo malalo ireo hiarany ady an-trano ao ireo hiarany tsy fandriam-pahalemana ao ireo hiarany tsy fisinany tsy manan-kialofana tompo malalo atrehanao koa izy ireny tompo ianao namena banga amin'izy ireny ianao niara azy ireny amin'ny ratsy rehetra tompo malalo apetraka eo am-pelantananao fiainana tsirairay avy ny ankonana tsirairay avy tompo tena arovy amin'ny ratsy rehetra dia koa tompo ireo mbola voafatotry ny asa satana isan-karazany fiainana izao tontolo izao ny tompo malalo amin'izao ny faran'izao Jesosy malalo kasiho izy ireny mba tena hiverinao ambalanao tompo malalo satria tsy fonao hivery izy ireny mba hanaraka ny dianay koa tompo ary izay dia ho tehirizinao mandrakariva hitombo famponanao an-trany hitombo nisitra trany ary hitombo finoananao an-trany dia zavavaka rehetra izany tompo malalo dia apetraka eo am-pelantananao betsaka tsy voalazanay tompo malalo fa ianao mahafantatra ny mahasoanay ray sara ketsy amin'izao fotoana izao Jesosy malalo dia ilay fanay masina sarobidiny anenkely ny tsirairay avy ny tokantrano izay misy anay elan'elan'ny lera izay ao ny mbola miasa tompo ao ny atrika torimaso dia nanjely masina ny toby manodidina ny tsirairay avy hiaro izany torimasina izany ary amohanay maraina indray raha mbola tsy tonga ny amin'ireo lanitra dia makasitraka tompo malalo ny amin'ireo izay efa mifoha tompo dia apetraka aminao ny tontolo andron'izy ireny tsirairay avy dia misaotra Jesosy malalo tena loatranao aleloia amen aleloia isaorantsika n'Andriamanitra ny vavaka izay niarahantsika tamin'ny anabavitsika iama vavaka amin'ny firenena dia isaorantsika n'Andriamanitra ny vavaka niarahantsika tamin'ny rahalatojo vavaka fanomboana dia isaorantsika mampionona tao anatin'ny toriteny izay nentiny tamin'ity androany ity dia farany niaraka taminao teto ary nitapitra tokoa ny fandarantsika ny tapitra fa ny fiarahantsika mbola tsy tapitra raha miditra ao anatin'ny site web ny akiradio www.andramakaizao.com www.andramakaizao.com afahanao miheno nonjapeo mandeha andro aman'alina fito andro anatin'ny fito andro misy toriteny itsaky ny ardiny telo amin'ray amin'ny efatra ny fito amin'ny folo maraina raha bitso amin'ny folo maraina averinao izao fandarantsika izao amin'ray amin'ny efatra ny fito amin'ny folo alina dia misy foana ny toriteny tahiny Andriamanitra raha mbola tsy tonga amin'ny rahalanitra Jesosy dia eo tsika raha pitso any loatra izao raha efa tonga moa Jesosy amin'ity alina ity dia ny amin'ny rahalanitra tsika niona ary farany dia farany dia manentana anao ihany koa amin'ny gropy Gamalela izay entintsika anohanana sahirana ny Madagasikara dia manentana anao foana hoe tsika mamoky an'ireo ankizy ireo isan'andro tsika manome goûté yaourt sy mofo ndraindray pain au chocolat ndraindray pain au raisin tsy haiko avy izy teo tsy dia matoky fa raha mbola tahin'Andriamanitra tsika dia afaka hanao an'izany manapatoka ny farany atao am-pianarana izany efa tsy ho vitantsika atao trano tsy efa nirery fa mila ny fanampianao zahay
dia raha tonga ianao hanampy anay dia holeran'Andriamanitra mpizaha teny izay rehetra vitanao tamin'ireny madinika ireny ka dia mahery zany samy hitain'Andriamanitra raha mpizorentsika amin'reto sotranao nahatrehan'ny hatramin'ny farany voninahitry n'Andriamanitra ireny halleluia amen.